Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny tohadrano goavana ilaina amin'ny fambolena ao amin'ny tanàna Nandapa ao. Delegaciona mafonja notarihiny filohan'ny Repoblika Rajonary Mampianina sy ny avy amin'ny banky iraisam-pirenena no tonga nanokana izany fotodrafitrasa izany tamin'ny fomba ofisialy. Fitapitrisa dolara amerikanina no lany nanamboarana ny tohadrano entina hanatsarana ny fambolena any Andapa izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Raha ny fanazavana ny entiny Ramatofo Coralie Givers solitena maritry ny banky iraisam-pirenena tao Madagasikara dia ahafahana mampitombo avo roa eny ny famokarambary eto Andapa ity tohadrano notokanana androany ity. Fotoana vitsy monja moa no nahafahana nametraka ity fotodrafitrasa ity hoy ny filoha Rajonary Mampianina nandritra ny lahateny izay nataony tamin'ny vahoaka Andapa. No mafisy ny fanotanjana dia ny ametrahana fomba fambolena moderna ahafahan'ny malagasy mamokatra bebe kokoa. 20 taona sa 30 taona ny andrasanareo an'izao vetivety kely fotsiny dia tanterakintsika ny asa. Zany ny fanamby lehibe zay efa nataoko, mbola ataoko ary mbola teneniko aminareo androany satria ampandroso ity firenentsika ity isika fampandrosoana fototra noentsika, fampandrosoana hiteraka asa ho anareo tsirairay avy, ho anareo vehivavy, ho anareo mpamokatra, ho anareo tanora, fampandrosoana hiteraka vokatra satria dia hitombo ny vokatra iady amin'ny fahantrano isika. Zany nefa nambarako ary raha miainga eto aminareo sy mijery eto aminareo sahako no milaza fa ho resitsika amin'ny fahantrano tompo kilasy tompo vavy. Ovana ny fiarina eo amin'ny lafin'ny fambolena, tsy ilay fambolena tsotsotra fotsiny, fambolena zay tranainy, fa fambolena tena hitondra fampandrosoana, fambolena zay tena hitondra arena, fambolena zay hitondra vokatra azo ahondrana eto amin'ny tsena eto amintsika ary azo ahondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary ampanankarena anareo. Zany kendrentsika tompo kilasy tompo vavy. Te hiantso anareo amin'ity androany ity ka jio ny tontolo iainana. Rehefa nisidina tamin'ny eo helikoptera io zahay tena tsy afenitra anareo fa nalahelo ny foko mijery ireo ala-potena ambolena. Ilaza angambonareo hoe ka dia aiza moa ny tany ambolena ay fa tsy maintsy manao an'izany izahay. Tandremo mijery le heritona fotsiny anareo mijery le rotona fotsiny nareo manapotika andreny aly reny io efa ataotsika amin'ny fotodrafitrasa lehibe. Hijery lavitra isika, mijery anareo, ny taranakareo, zany ny tokony kendrenareo fa tsy le roa taona na 3 taona tompo kilasy tompo vavy tokony hiaraka isika ametraka zany fotodrafitrasa maritra izany. Ny azo any sambava avy eo ny delegaciona notarian'ny filoham-pirenena nanaraka hazy tamin'izany ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta toa ny ministra Rivo Rakotovao izay misahana ny fampitaovana sy ireo Laura Vatomanga izay ministry ny fambolena ary ireo mpanoratsaina manokana ny filoham-pirenena.